tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiarahamonina, andraisanao torohevitra, vahaolana, iarahana amin'ny ekipa ny Club Jejo, Pasteur Dina. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray no ara-banantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka amin'ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo mamontsika ity. Finaritra indrindra izay miaraka aminao indray ankehitriny manolotra anao izao fandaharana tokantrano sy fiarahamonina izao ary manasa anao hiaraka aminay hatramin'ny farany mba hifampizara indray tsika amin'ity andro faharoa anatin'izao herinandro hiarahantsika izao. Mpanjina antsika aloha hevitra ny amin'ny fifandraisan'ny mpivady, hitanao tsara angamb'izany ary mino fa tena mahaliana anao tokoa ange ity fampizarantsika ity satria ity ngeny anisan'ny fototry ny fanambadiana e. Raha mpivady zany ny ratsy fifandraisana inona intsony moa zany dia fanambadianao fa dia vadivaty fotsiny amin'izao fotsiny io fitenenana fa tena zava-dehibe ao anatin'ny fanambadiana zany atao hoe fifandraisana zany. Efa nanomboka ho maro tsika no nijery zany ary nahita fa tena zava-dehibe tokoa zany atao hoe mifandray zany mivady. Karazana fampidirana ihany moa nijerentsika tamin'ny maly hoe rehefa mivady dia misy zavatra takiana aminao mihitsy ao anatin'izany fanambadiana zany. Fa androantsika dia mba hijery indray hoe fa mba manao anakay ny toetry ny mpivady ankehitriny dia misy toetrana mpivady anankidimy ho zaraintsika hojerentsika amin'ity andro an'ity. Ny toetra mpivady voalohany dia hoe mpivady tsy mba mifampizara. Za zany misy ao anatin'ny tokantrano tsy mifampizara zany, samy manana an'izay fiainany. Io tonga amin'ilay fiteny zana marisy ny zanany samy kepoka izay ananany. Zany mihitsiny zany ny fiainana rehefa ohatra ka hoe tsy mba mifampizara, tsisy fampizaran'izany eo amin'ny zareo na inona na inona. Tsy fantatra ilay ramatoa akory hoe inona marina ny ataon'io rangahy io, mety tsy fantatra ilay rangahy koa hoe inona marina ny ataon'ilay ramatoa, fa tsy vitany hoe ilay zavatra ny ivelany ihany ny tsy fampizarana. Fa ao anatin'ny tokantrano koa dia tsy mba misy an'izany atao hoe fampizaran'izany. Tsy misy fanampiana, tsy misy fampiresahana. Na miresaka ary dia samy resaka izy roa rery satria matahotra fa raha vao miresaka izy roa dia tena mefara amin'ny ady. Zany zavatra misy mpivady ohatr'izany mihitsy zany vao manomboka miresaka dia miady dia vokany aleontsika tena samy maka elanelany, maka distance tsara fa sao dia mipoaka io ny ady dia atahorana sao dia mipoaka ilay ady dia tsy mifampizara mihitsy. Raha zany aloha zany nefa toetran'ny mpivady dia efa tena izay ilay tonga amin'ilay fiteny fiarahamonina sisa dia tahotra ny vavam-bahoaka fa dia efa tsy mpivady zany olona zany satria tsisy zavatra azo hifampizarana ao anivon'ny tokantrano dia hitantsika tsara fa mijaly ny mpivady tahaka izany. Fa hojerentsika faharoa kosa ny hoe misy indray mba mifampizara fa amin'ny akapobeany ihany. Zany no zavatra misy eo amin'ny atao hoe mpivady ihany koa indraindray mifampizara fa zay zavatra misy zany hoe zay zavatra mitranga eo ny fampiresahana. Olona tsy vonona hifampiresaka mihitsy izy mivady, olona tsy vonona tena hifampizara fa ohatrany hoe saina misy resaka baolina eo dia iny aloha ny iresahana sy zazaranay ary mba misy mifampiteny eo. Fa dia misy olona eny an-dalana eny mandeha dia tsy samy teny mihitsy izy, tsy samy tantara mivadiny akory izy zay zavatra mitranga amin'ny fiainany satria matahotra ihany koa izy, mbola ao anatin'ny tahotra izy zay rehefa mifampiresaka dia mety mefara amin'ny ady noho izany izahay dia zay resaka misy ohatra ny hoe matsiro ny loka iny ny fampiresahana, na resy ny barea iny ny fampiresahana, zavatra amin'ny akapobeany azo iresahana amin'ny olona rehetrarehetra. Fa ny fiainan'izy mivady eo tokantrano manokana tsy fampiresahany mihitsy ary tsahany mihitsy ny hoe andao ty mba ho iresahantsika momba antsika mivady, momba ny zanatsika. Kanefa izy mivady dia mifampizara ihany. Ohatra hoe misy marary any amin'ny fianakaviana, andao tsika andeha hamangy, misy raharaha vonjena, andao tsika hamonjy an'io raharaha io, misy zavatra atao zay rahana manolona dia vitan'izy mivady no mifampiresaka izany, indrindra rehefa miaraka manolona. Fa izy mivady rera tsy tena ifampiresaka na ohatra ny hoe loha-hevitra anankiray izay mampandroso ny fiaina tokantrano. Izany koa zany misy toetrana mpivady amin'ny fifandraisana mpivady eo anatin'ny tokantrano. Fa misy koa anefa ny mpivady tahaka izao koa ny zavatra iainana. Rehefa mifampiresaka izy mivady dia tsy miezaka mihitsy ny andeha mantatra hoe inona marina ny zavatra izay mety mba tediaviny ty atao hoe vadiko ity, fa zay eritreriny ihany io dia mba mifandray ihany izy
ohatra mifanolotra fanomezana samatsy tafiditra anatin'ny fandraisana daholo zany fanolotra fanomezana mba mifanolotra zavatra mifanolotra fitiavana fa izao zay hevitro zay tediaviko zay eritreritro ary tereko hitovy amiko ny vadiko sy anaiky izay nataoko zany misy fifandraisana mpivady tahaka zany ny hevitrao ihany ary rehefa miresaka de tsy azo toerina ianao fa raha vao toerina ianao de raikitra ny aty zany mpivady hoe zao ny eritreretiko amty ary rehefa izy no miteny zay zao ny eritreretiko amty de tsy azo toerina zay hoe zao ny eritreretiko amty be deabe ny mpivady manao an'izany zavatra zany tena be deabe tokoa zany ary zany tena hoe manimba tokantrano tokoa zany satria hitantsika tsara hoe ny atao hoe fifandraisana angetsy zay ao anatin'ny lohanao ihany fa ny atao hoe ny fifandraisana ihany koa de tena hoe fiarahamonina manodidina anao rehetrarehetra fifandraisana zany ary tsy zay eritreretinao fa de zay eritreretin'ny olona indrindra rehefa temba hanolotra zavatra anankiray amin'ny olona ianao tsy zay mety aminao akory ny tokony omenao azy fa zay mba mety amin'ny hafa fa ny fifandraisana fa efatra jerentsika de ny fifandraisana zay hoe mifampizarany amin'ny fihetseham-po tena hoe manomboka me matsiaro ahoana marina ny fihetseham-po ny ty vadiko ity ahoana marina ny momba ny ty vadiko ity ary te atsapa zay zavatra mba tena tediavin'ny anankiray ary mangetaheta tokoa an'izany atao hoe inona reny tena filany lay olona eto akaiko ity mba azahoako mifandray aminy ny olona tahaka zany de tena hoe efa manomboka tonga amin'ilay hoe metsara ny fifandraisana satria tsy mijery ny fotsiny aho rehefa mifandray fa mijery ny vadiko ihany koa ary zany mampirisiana antsika rehetra rehefa mifandray mba mezaha manakatra tsara hoe mba manahoana fihetseham-pony vadinao io ahoana kay ny fomba iresahanao aminy raha itenenanao zavatra anankiray izy tsy zay mety aminao fa zay mety aminy ary tsisy tsara ohatra zany ny fifandraisana satria fifandraisana tahaka zany de tena fifandraisana mahomboka mahatonga ny anankiray atsiaro fa teny ilaina izy ao anatin'ny tokantrano ary mba mila olona koa izy ao anatin'ny tokantrano ny fifandraisana mantsy de araka ny teny kombenombeno hoe tena hoe misy zavatra ifanolorana eo ifamaliana mihitsiny fa tsy hoe le anankiray rery no miteny de tsy miaino le ray na hoe tsy afaka andray lay mba fihetsapoan'le anankiray ianao ka rehefa tonga zany le hoe tsapanao aminatin'ny fihetseham-ponao mihitsy ny fihetseham-pony anankiray de efa tonga ao anatin'lay atao hoe mety tsara ny fifandraisanareo ary nefa rany raha me miakatra ihany io de tonga de hoe lasa afaka mifampizara zay ianao manontolo amin'ny vadinao ianao manontolo mihitsy no zarainao amin'ny vadinao ary zany tena tanjony atao hoe fifandraisan'ny mpivady satria teny iray ihany mpivady ary zay le mahatonga soratra masina tsy roa itsony izy fa iray ihany zany hoe ny mombanao ray manontolo mihitsiny no lasa omenao an'lay vadinao ary lasa manam-pahendrena lay fifandraisanareo satria fifandraisana afaka mieritreritra ny anankiray ary mahafantatra zay zavatra tediavin'ny anankiray ary ny tenanao ray manontolo mihitsy no mifandray zany nge ny zava-dehibe tokony fantatsika fa nijerentsika tamintsika le nianatra momba ny atao hoe firaisana ranofa fa tsy ny fananana ihany akory no miray sy mifandray eo am'vady fa ny sainy ny fihetseham-pony ny vatany ny maizy azy fifandraisana daholo zany ka rehefa tsy etsika ny mandanjalanja tsara n'ity fifandraisana ity de hitantsika fa lasa any am'le fifandraisana voalohany na le faharoa le zarara misy na le fahatelo izay tiako ihany no ataonao fa tsy tonga mihitsy amin'ilay hoe ahoana kay ny fihetseham-pony vadiko ary ahoana ny azahoako mizara ny maizy manontolo amin'ny vadiko atateraka izany rehetrarehetra izany de izao tsy ho tanteraka lay hoe ho tonga amin'ilay hoe atsapa ianao ny zavatra tediavin'ny olona manambady ianao raha tsy manana fahatokisana ianao ary tena manaiky ny maizy azy le anankiray ianao ary miainao anatin'ny fitiavana ireo zavatra telo ireo no mame mahatonga le fifandraisana tena tsara veriko indray mandeha fahatokisana mahatokony tenanao ianao mahatokony vadinao ianao
ary ianao dia manaiky izay maizy azy ianao sy maizy azy ny vadinao. Tianao ny tenanao dia tianao ny vadinao. Zany rehetrarehetra zany zany ny fifamatorana mba hahatonga n'ilay fifandraisana tena ho tsara eo anivon'ny tokantrano. Raha tanterahantsika zany dia hitantsika tokoa fa tena manova zavatra betsaka eo amin'ny tokantrano azy izay misy antsika. Izay indray ary aloha no zavatra azo natolotra tamin'ity androny ity. Nananteny izay fa nahalinanao tokoa ny hainao an'izany atao hoe fifandraisana sy ny hoe mba manao ahoana ny dingam-pifandraisana eo anivon'ny mpivady. Aiza aiza ianao zao eo amin'ilay tsy mifampizara mihitsy. Mba mizara mifampizarana dia kely fotsiny ihany ary. Dia izao mba miresaka ihany fa ianareo nefa ny matahotra tena iresaka ny zavatra maizy azo ny tokantranonareo. Izao takarina ny fihetseham-pon'ny vadinao dia atoloro ny tenanao ho azy manontolo aseho fitiavana izy dia hitanao fa tena tsara fifandraisana ianareo. Mametraka ny veloma mandra-piona indray ary miraso indrindra. Tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiarahamonina, andraisanao torohevitra, vahaolana, iarahana amin'ny ekipa ny Club Jejo, Pasteur Dina.